Wifi. Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Wifi. Renesinao amin'ny valina tsakafo efa nialina. Wifi. Miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana isika ity amin'izao alarobia valome izao miaraba ihany koa ny taleny famoahana ny gazety Corée de Madagascar miarabanao Frank Ramanson. Miarabanao Sinezy ary miaraba koa zany ro mpiantsika amin'izao takariby izao. Ny lafiny sosialy sy ny tsy fandriampahalemana aloha no anomboantsika azy Frank Ramanson mianaka tanteraka ny valala amin'izao fotoana izao ary efa nisy antso fanairana moa teo alohaloha teo na ny onivon'ny setra resam-pirenena aza dia azo lazaina hoe taitra tanteraka manoloana ny ty resaka valaly ty amin'izao fotoana izao ny fahitany Corée de Madagascar an'izay. Marina tokoa zany ary hitanao fa ny ivelany fanairana mandeha satria ny mpitondra malagasy eto moa zany dia tsy dia miraharaha loatra zay fiainam-bahoaka ary hita soritra zany satria rehefa amin'ny politika rehefa amin'ity fifidiana nefany ny fiainan'ny olombelona ny fiainan'ny ataontsika hoe ny any ambanivohitra amin'izao fotoana izao ny fiainana ara-ekônomika dia potika tanteraka amin'ity resaka valala ity. Ny azo fantatro aloha zany zao dia ny hoe any atsimo any Sakara noho ny fisian'ny cyclone teo ary koa noho ny tsy fahaizany amin'ny ministère ny fambolena angamba no manao prévision amin'le hoe io resaka valala io dia nisy foana hatramin'izay ary amin'izao fotoana izao zany dia ny hoe tsy ataontsika hoe tsy en teny français hoe on n'a pas enrayé la crise à temps dia amin'izao fotoana izao zany nisy an'ny valala zay hitan'ireo ataontsika hoe expert américaine observateur na avy any amin'ny européenne na avy any amin'ny fianakaviam-pirenena dia eo amin'ny 500 milliards. Hitanao tsara zany ny hoe gravité an'izany ary any Sakara ohatra zao rehefa hitako amin'ny AFP zao dia hoe les spectacles izy tena dantesque zany hoe tena mahatsiravina mihitsy zany satria misy amin'le hoe anatapitsisany misy hoe millions de criquets izy hoe amin'ny essaim de 15 000 kilomètres de long dia mandeha amin'ny radiosol zany mandeha anelanelan'ny tomobile sy ny handeha eo amin'ny 20 kilomètres isan'ora. Hitanao tsara zany fa any atsimo zany dia hoe tena hoe zava-doza le izy ary ny tombatombana vao anatin'ny ray andro nge dia amin'ny 100 000 tonnes 100 000 tonnes de végétation verte izy tonga dia afaka tonga dia tsy hita popoka tsony eo zany vary eo zany ny zava-maniry rehetra ao ny katsaka ao ny canne à sucre ary dikan'izay tsy manan-koanina tsony zany ny vahoaka madinika ny any ambanivohitra ary nefa ny azadina nefa ny malagasy hatramin'izao dia miaina ao anatin'ny feporosan-jato ataontsika hoe amin'ny anatin'ny fahantrana tanteraka dia izay mahatonga ny ataontsika hoe ny FAO ny mandona ny fanjakana hoe ahoana ihany izy ity satria ty zavatry ity dia mitovy amin'iteny zava-nitranga tamin'ny 770 ary tamin'izany azany hoe ny budget zay azon'ny centre national ohatran'ny entretien tony amin'ilay crédit hoe miady amin'ny valala dia ny vola rehetrarehetra dia hoe ohatrany hoe lasa fotsiny amin'ny karama fa tsy amin'le lasa amin'le hoe resaka opérationnel. Kelikiosa nge ny teti-bolan'ny ministère ny fambolena raha tsy diso resaka teti-bolan'ny ministère fambolena fa misy fonds spécial ke zany miady amin'ny valala fa eo zany manontany tena hoe nakaiza le vola hatramin'izay ary amin'izao moa zany misy planina zay hoe mbola natao zany natao ministère amin'ny fambolena dia mila eo amin'ny 17 millions d'euros tsika hatramin'ny jona dia hoe ary raika amin'ny 30 millions d'euros mba hoe idirana an'izay zany miady indray zany manomboka septembre miady amin'ny valala zay ny tonokanao hoe varintsika nefa le vahoaka zany manomboka hoe anatin'ny fahasairany tanteraka dia eo tsika manontany tena hoe ahoana ihany zany momba an'le fifidianana raha ohatra milono anatin'izay nefa zany koa mbola tsy maintsy problema mbola hovahana. Dia samy amin'ny fifidianana Frank Ramanson ao anatin'izay zay fandroitana be any le resaka tontolo lalàna amin'izao fotoana izao. Atoko ngamba fatao fananiana le resaka lalàna samy ataontsika hoe nanaiky daholo hoe hiditra ao anatin'ny feuille de route nanaiky daholo io zany no lalàna ambony hoe mba hitatana ny tany sy mifanjakana hitatanana ny atao hoe fifidianana. Misy koa nefa lalam-pandrenana io ny lalam-pifidianana dio koa ny sorodalana zany iny ataoko hoe fandrebirebena ny saim-bahoaka mihitsy ataon'ny CEST hoe ampidiriny le Andriamatoandro Rajoelina 60 jours vao miala dia ampidirina indray atsy hoe ny article anaty constitution dia zao natao dia ampidirina indray hoe code électoral zao ny fianakaviam-be pirenena zay isany miaraka ataontsika hoe mitatana ny fifidianana miaraka amin'ny senita dia mametra tsara mihitsy fa ny feuille de route aloha ny premier ministre ny feuille
de route aloha no atao ary zay lazainy premier ministre nge ary lazaiko to fa tsy misy ny fanampiana na hoe gouvernementa io amin'ny manomboka miverina miasa ny bailleur de fonds raha tsy ny feuille de route ny constitution zany tsy nisy nalala zany teo fa hoe io mba atao référence anaovana an'le fifidiana io ataovy référence hoe hitonana tany sy ny fanjakana ny zavatra mampalahelo manko de le fanisakisahana an'le tondrozotra mihitsy efa angasatsika tany aloha tany hoe ny gouvernementa de manao affaire courante ny tsy mazava ny attribution ny filon titezamita sy ny premier ministre efa angasatsika tay aloha mampana investissement le filon titezamita de mandeha foana le ataontsika hoe fanatsakitsaka de zao atao fananina satria latsaka ny Antoine Rajoel de hoe izy iny azy le 24 mai ihany fa apiaro ny lalàna ny constitution ho an'ny reto chef d'état sy ministre zany hoe hita mihitsy zany fa na le ministre ny aty tany koa c'est juste nefa c'est magistrat constitutionnel teo aloha de ohatrany to manao fananina koa zany hoe ianareo zay mpomandrindreo Antoine Rajoel ao anatin'ny gouvernementa aoko zay atsika hoe fandrebirebe ananjy ny malagasy satria tondrozotra andresahana de io zany no atao référence amin'ny fanaovana fifidiana rehefa teanao fifidiana antsika ary raha zany de hoe rehefa tsy mety manaraka an'izay koa ndre Antoine Rajoel de eo ny fianakaviabebirina hoe mijery azy ny zava-misy nge hitanao tsara fa vitahany malagasy hoe nahitany papa ny lona kely tao Paris nazo tsodrano avy any amin'ny papa ny confesy tamin'ny papa zay na zay ndre Antoine Rajoel raha tsy diso tamin'ny manoro ny tena zay fa manontany tena reo zay tena malala tsara nataontsika les arcanes de la diplomatie 10 minitra ianao ny audience nyraisin'ny papa adiny firy zany ny papa nino anao satria ao anatin'ny 10 minitra 10 minitra angamba mety traduction mila eo koa zany de io après azandaingana ny vaoaka malagasy de milona anao any Paris de manao resaka hoe angamba nazo toko hoe sodrano sotrona frantsay de zao ina ny zavatra ntsara tsy ny frantsay mihitsy ny tena diso anatiny any zany nao ndre Antoine Rajoel satria vous avez rompu l'accord que vous avez dit au tamin'ny 15 janvier dikan'izany tsy misy frantsay tsy misy communauté internationale manona ny filoha Rajoel amin'izao fotoana ary ny zavatra io ary mijereny tsara amin'ny zavatra mitrango io filalaovana lalàna io efa fatany fianakavia bebe jereo tsara no lazainy mbola tsy retsika moa ny tatitra nolazainy ndremato Leonidas Tsapidis Union européenne fa raha ohatra izy manitsaka ligne rouge amin'ny 24 mai ka tsy mialo mitorana de hitanao amin'izay ny zavatra izy akandraikitra zay izy ny communauté internationale fa efa leferina ankampo mahazo milatsaka izy fa mangataka kosa hoe mba tokony jerena akaiky ny momba n'ity CEFT hoe aza manao mantsy le hoe rehefa tsy mahay lalàna ianao de efa sainao le arcane juridique de afaka lalalaovinao ohatr'izay foana nge ny HCC hatramin'izay na tamin'ny 96 tamin'ny 2001 2002 2009 le olona amin'ny HCC foana ny teo dia izy zany à la solde zay fanjakana sy mission ka eo zany hoe apetratsika tsara le raha ary koa hoe tsy tokony zany ahodikodina andriamato André Rajoel ny sain'ireo ministre hoe manao confusion manao amelana reo fa za ihany tsy mahazo miala aloha fa de zay nefany arao fotsiny tondrozotra 24 mai daholo miala na izy na ireo ministre vice premier ministre zay nge natonga ny andriamato Daulin hoe tsy hiala aloha fa mbola eritseritra tsy malala io fata fa misy zany manipulation politique zay ataona ambotsoratra manaraka anao eto Franck Ramarsona de mahita fotrany karazany ao anaty garaba ray zany ny ravaly-manana sy ratsiraka ary André Rajoel raha izay rehetrarehetra zay ny fijery azy tena anaty garaba ray satria tsy mila fifidiana reo tsy mila mihitsy reo fifidiana ary hitanao fa misy any le complicité satria ny zava-misy zao de samy miaro ny régime raha nahitany Andriamato Didier Ratsiraka ianao zany de niazy ny tsara indrindra nisy zany ny atao hoe kung fu nisy ny fampitifira tamin'ny filo gauche nisy zany fomba fikarany tamin'ny fitondrany tsara daholo zany ny azy nisy zany famitapitahany nisy valimana tany Dakar teo hoe fangalaram-bato izy moa tamin'ny fitondrany tamin'ireny 2001 reny de misy koa zany tateorina momba ny mpomandriamato amin'ny ravalimana laza fanonganam-panjakana tao Andriamato Rajoel dia samy miaro ny rambony tsy ho tapaka eo nefa ny samy moto tsara ny tantara ny zavatra mampalahelo fotsiny amina zay ny Andriamato Didier Ratsiraka aloha de momba ny classe politique à glace
rehefa ohatra anao zany tsy mahita tara, rehefa ohatra anao zany hoe tsy niaina tamin'ny androny, rehefa ohatra anao zany tsy hainao zany zava-pitany hoe reto avy na tsara na ratsy de manana avantage any amin'ny fididiatia. Zay ny zavatra hitako jiado zao mitovy ihany izy telo mirana. Raha nahita anao zao tamin'ny andron'ny 97 inona ny zavatra lazaina andreo fididiatsiraka voalohany tiany mandafara izy tonga 26 juin 2001 asa zay nanjo azy de nanao kabary izy hoe latsaka anizay voalohany zany namita baoka izy zany taminy de avy menimenina fa hoe nangalary tsy nangalabato totoriny ngay zay any exemple ary de moto Marc Carvalho noto zay inko nanaiky izy tamin'ny voalohany nisy ny bulletin unique nisy ny comité tamin'ny 2006 tsy nisy tanao fa nanao nataony any izy zany de avy eo nainao tsara mifona nangalaram-batoko tamin'ny 2006 le tapaka ny jiro de nivadika ny foka-pifidiana to de tia andray matora Rajoelina zany hoe ireo natao hoe maître registre politique andray matora Rajoelina de mba manao tsara io fitapitaka de mampiasa ny ACC samy nampiasa ny ACC dao manko izy telo laro de io za tsy latsaka zao no aminy de meny ACC argument isika de io latsaka zany hoe zany ny olona hoe mbola tokony hitona ny ty fireneny ty mila olom-baovao zany ty fireneny ty ary zany mihitsy ny tsinoko hoe ampiony izy efa da no réconciliation nefa no raha nitany vavany ao didiratsiraka omaly reny hoe vavany olona no réconciliation miregle compteny amin'ny Marc Carvalho izy hoe nangalary ny olona nivaty teto Antananarivo fa miregle compteny transition 91 izy tsy zany izy ny rantinona sainy nampitifitra tamin'ny disotro efa nisy prime ministre mahefa teo plein pouvoir miregle compte izy amindray mato Rajoelina milaza hoe namahana robasy izy andray mato mangalaza ny alany tamin'ny fitondrany de ahoana moa zany hoe zay ve zany démonstration etinao fa andray manko mbotsy problème ny eto tsy manala ny tantaran'izay tamin'izy nitona fanjakana ao anatolo ny papaka madinidinika ao anatolo ny nanaovany an'izao ao anatolo reo ataontsika hoe natonga tsika na antra amin'le paradisa socialiste sy zay ve zany ny lamoty tamin'izany momba n'ireo ataontsika hoe nationalisation sy ny namany sy napotika ary tsy tamin'ny fotoanany hoe zany marina izy fa tsy zay no mitondra fa zavatra tokony andiny malagasy tolo zany tsy tokony zany hoe eo am'izay lafin'izay de ataoko angamba fa zay ny ilaina an'ireo tokony tsara ny tantara daholo izy telo lahy za tsy miteny hoe tsy presque professeur Zafy satria amiko iny ihany no tamin'ile filoté olo sakehitriny no manana an'ilay to sincérité ary izy ndrona le démocratie teto tamin'le afaka ny teny daholo rehetrarehetra zay manko nadiny ngiaratsiraka hoe censure tsy misy mahatonga ny FFKM hoa ty olo miteny an'izay hoe nitsangana satria régime dictatorial teto hoe Front National ny to tsisy mpanohitra zay nanohitra rehetra tany amponja daholo ary zay ny zava-misy ny azy moa civil mibezaka ny tany amponja fa ny ngiara-valomana sy ngiara-Rajoelina miaramila no nalefany tany zay isan'ny nampionana ngiara-valomana sy ny ataontsika hoe fanonganam-panjakana na hoe transmission de pouvoir inconstitutionnel osika ary zay koa mahavoangia Rajoelina sy ny azy mbola misy maharamila koa ny amponja ary zay foana no mahatonga ny olona maprisika angamba hoe maharamila raisy ty zavatra ty sy nareo ngaram-parafarany amin'ty any ty isoranao Frank Ramasona teto amin'ny fandarana izitsika misaotranao sinezy ary misaotra koa zany amin'ireo ataontsika hoe piaino nanaiky ny atsika ia tolakandro an'io alakamisy sivy meo mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao amin'ny valolatsakafo efa ny alina